vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran eny ary riavana malala amin'ny tompo dia amin'ny fofeny fifaliana indray no iaonako sy arabako atsika menaka mpanaraka ny fandarana androany nio izay mba tonga eto indray tsika mba ifampahery sy andray lesona andray fampianarana misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy vakitsika rehefa aveo mahakasika ny hoe rovintsika ny tokony hideran'ny tompo amin'ny fotoana manahoana ny tokony hideran'ny tompo fotoana inona ny tokony hiderana an'Andriamanitra zay no ampianarako atsika eto androany ndolo atsika hivavaka misy ohatrandrina raiky noho ny fahasoavanao indray amin'ity fotoana an'io ty zay andrenesana ny afatra sy ny fampianarana avy aminao tianay ianao Jesosy ary manangana anay ianao tompo mitenenandray aminay androany ampianaron-dray izay sokafo ny vava mpanomponao tario lalana izay tompo marobe ny zavatra tokony ho takatsy satria zao vanim-potoana iainanay zao dia tena vanim-potoana mampitsangam-bolo mampiorokoditra tokoa satria fieno aretina fieno fahavalo fahantrana manaraka ihany ny blocage ny tsy fisinasa Jesosy io mampianarana ny lalana tokony ho alehanay ary mampafantara zay zavatra tokony ataonay makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asan'ny apôstôly toko 2 no vakitsika andiny 5 manao hoe ary noho ny namaton'alina dia nivavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra Paul sy Silas ary ny haino azy ny mpifatotra ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozony ny fanorenany tranomaizina dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivavy koa ny fatoran'izy rehetra. Halleluja. Ampianatra kely atsika androany hoe rovinanao ny tokony hideran'ny tompo fotoana manahoana ny tokony hideranao an'Andriamanitra inona ny antony ilana ny fiderana an'Andriamanitra tena manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika ry havana ny fiderana an'Andriamanitra satria zavatra anankiray ihany mba hiandrasan'Andriamanitra amintsika raha be da be ny zavatra hiandrasantsika amin'Andriamanitra be da be miandritsika fahasalamana avy amin'ny tompo miandritsika vola amin'karena avy amin'ny tompo miandritsika ny sakafo hoanina avy amin'ny tompo asa ianao raha ohatra fa ny sakafo hoaniko dia avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny herim-poko tsy avy amin'ny fahaizako fa ny avy amin'Andriamanitra ny souffle ny fofinainy izay iainako isanandro dia za mahatsapa fa tsy ny heriko tsy ny tanjako tsy ny fanafodiko fa matoa mbola velona ka manana fofinaina avy amin'Andriamanitra izany fahasalamako avy amin'Andriamanitra ny fiarovana n'ireo vady aman-janako avy amin'Andriamanitra ny mba voninahitra kely ananako avy amin'Andriamanitra ny tanjaka ananako avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra irery ihany avy amin'Andriamanitra matoa mbola tahaka izao androany dia fantatro fa no fahasoavan'Andriamanitra ny natao izao ny rehetrarehetra zany dia indrasantsika avy amin'ny tompo avokoa ary tsika dia miandry an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zavatra anankiray ihany anefany mba hiandrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia itsika ho mpidera azy zao ny tenina ny bokin'i Isaia izao olona noforoniko ho ahy izao izy no anambara fiderana ho ahy fiderana izao olona noforoniko ho ahy izao no anambara fiderana zavatra anankiray mahafinaritra an'Andriamanitra ary endrasan'Andriamanitra amintsika tsy dia ny volantsika loatra no endrasan'Andriamanitra tsy ny arenantsika loatra tsy sinoninona satria na ny volantsika ary ane mbola avy amin'Andriamanitra ny zavatra nanantsika ane mbola avy amin'Andriamanitra
tsisy ninona tenain'Andriamanitra amitsika zavatra anankiray mba ampiadaviny mitady olona izy hidera azy hanome voninahitra azy ankalaza azy anandratra azy eo mason'olona rehetra hanome voninahitra azy eo mason'olona rehetra mitady olona Andriamanitra iza ny olona mba afaka hidera iza no afaka ame voninahitra iza no afaka anandratra eo mason'ny olana sy ny problema eo mason'ny devoly eo mason'ny demony eo mason'ny fahavalo mitady olona Andriamanitra mba hidera azy roviana itsika ny tokony hidera roviana ny tokony akalazan'Andriamanitra roviana itsika ny tokony hanome voninahitra azy voalohany ozy ny voalazan'ny baiboly raha misy faly ozy izy aoka izy ira fiderana raha misy faly aoka izy hideran'Andriamanitra rehefa misy fitahina ry havana misy valimbavaka voarahinao misy zavatra mampafalifaly anao de raha misy zavatra tena tokony ataonao ao anatin'ireny hoe no nandray fahasoavana nandray fitahina reny de tsy tokony hibotsombotsona eny mason'olona tsy tokony hireare raha misy zavatra tokony ataonao rehefa mba nandray valimbavaka tsy tokony hisehoseho na edonedona tsy malala zany tena zao tsy mila mireare akory ianao satria ny zavatra azonao ane tsy anao hoe fa nomen'Andriamanitra anao noho izany raha misy zavatra tokony ataonao de tsy enao mampiseho hoe zaho amahery zaho adadana zaho amatanjaka zaho amaranitra zaho aza miteny an'izany pozony zany fréariana melohany fahalavona voalazan'ny baiboly fréariana melohany fahalavona ary eo ambadiky ny fréariana iny zavatra tsy apozonao akory de ampitaraboka anao aza mireare raha mba mavita zavatra kely aza mireare raha mba matsanga zavatra kely mba navita trano 2 étages ianao na azo villa aza mireare hoe zany nanao aniko zany mba hainareo ihany fa aza tonga zavatra tokony ataonao mideran'Andriamanitra ary tokony ombavanao mandrakariva raha mba navita trano kely ianao na azo tomobile de tokony hoteneninao foana ny olona hoe avy amin'Andriamanitra io fa soavana avy amin'ny tompo hoe mba fitahina mba nomen'Andriamanitra io hoe noho ny amin'ny tompo reny mahafinaritra an'Andriamanitra ny maheno anao miteny an'izany tsy anao mireare milaza hoe ak zany baka plus 5 za nge nianatra tany ananiny za nge nanao an'izao hoe za nge malala amin'ny président aza miteny an'izany pozony zany manimba ny hoavinao ny fitenenana sy ny fréariana zany raha misy faly aoka izy ira fiderana raha misy faly aoka izy ira fiderana zany hoe rehefa mba nandray valimbavaka ka faly ianao ka mbola tianao tsindriko tsara ka mbola tianao Andriamanitra hotovanan'Andriamanitra foana rehefa soavana hotovanan'Andriamanitra foana ny valimbavaka tsy mila mangataka akory ianao fa tohizo ny fiderana raha tsy mahay mihira de niaty ny torohevitra omeko alefa somafy ny radio raha manana an'ireny radio carte kely reny ianao ndana mitady hira reny le mba tena hitanao mamelona fananao reny fisoran'Andriamanitra reny de hira fiderana alefa anaty carte hira fiderana raha CD no nananao alefaso ny DVD de alefaso mafy na ianao rery arinao atranao ianao sy Jesosy alefaso ny fiderana ankalazanao an'Andriamanitra mandihiza rery atao trano ato mifaly rery atao trano ato na tsisy vady amanjanaka reny fa ianao rery fa ho hitanao fa mbola isy fahasoavana andray ho ataongin'Andriamanitra manaraka satria zany averiko indray mandeha satria ny fiderana tompoko ny fiderana ny fahakalazana an'Andriamanitra de miantso valimbavaka miantso valimbavaka miantso valimbavaka raha eny ambony fiarakodia ianao miangavy ianao any fasony ny hira ary alefa somafy ino moa no mahatonga le hoe alefa somafy misy atmosfera mila vakinao mihitsy tsindriko tsara efa tsara ihany le meloko manina kely le kasika kely tsika le écouteur kely reny efa tsara ihany fa saingy raha tianao mihitsy hoe le tontolo manodidina anao mihitsy no pitehanao mihitsy ny fanatrehana devoly ao izy mako tadidio tsara ry havana fa ny toerana rehetrarehetra io zany misy na io misy fanatrehana-Andriamanitra na io misy fanatrehana devoly zany nge io resabe eto amitsika eto am'izao tontolo zao io le 4G 5G io
ainareo le 4G 5G io ao amina tontolo tsy hita maso any misy fréquence mandeha ohatrany zao ty télé tonga atao antranonao ty zao le télé tsy refonge tonga atao antranonao zao ny télé sy radio atao antranonao zao io amin'ny télé anao io zao io ahoana moa ny atongavako atao antranonao amin'ny alalan'ny télé safia zany eny ambony eny misy sariko mandendeha eny misy sary mandendeha zany eny misy sary mandendeha eny de zay mikapte no sary io amin'ny alalan'ny antenne de tafiditra ao antrano le sary misy feo be da be mandeha zany eny amin'ny abakabaka eny misy feo nefa tsika tsy mare ny feo io tsy mare tsika tsy mahita sary ny masotsika fa mahavariny tafiditra ato antranontsika ato le sary de ohatr'izany koa ny tontolona fanahy ny tontolona fanahy dia misy fanaratsy io misy fanana devoly io tsy hita amin'ny masonao io tsy voatsapany tananao io fa ao eo amin'ny tontolo eo de eo amin'ny tontolo manodidina rivotra iainantsika io na io misy tontolona devoly na io misy tontolony fanatrehan'Andriamanitra ka rehefa ataonao mafy zany ataonao mafy ny volume an'le hiranao ataonao mafy ny feonao mihira de mandositra ny fanatrehan'ny devoly rehetra mandositra ny fanatrehan'ny satana rehetra mandositra ny tontolo ratsy rehetrarehetra fa le hira lasa mahazo laka de miantso ny fanatrehan'Andriamanitra de zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe raha misy faly aoka izy hira fiderana satria zao rehefa nandray fitahina ianao nandray valimbavaka nandray fahasoavana falifaly ianao halleluja alefasy ny fiderana fa ho hitanao fa misy zavatra miamitohy valimbavaka miamitohy satria ny fanatrehan'Andriamanitra miamiditra ao miamitsofoka ao ka tsy voaterana anaty fahoriana ianao no iantso an'Andriamanitra fa na ianao anaty fifaliana azy alefasy ny hira ataovy mafimafy za tsy miteny hoe amin'ny 12 alina de atatatao ny radio ohatranao de ataovy voaelingely adaoly manodidina mba asiana fahendrena ihany koa fa raha azo atao ohatra amin'ny atoandro ao anaty tomobile za le rezako anao fa za raha mbola ao anaty tomobile alefako mafy ny any radio alefako mafy ny any fiderana satria fantatro mihitsy fa za mihirahira mitondra ny tomobile io mihirahira misy fanatrehan'Andriamanitra miantso ny fitahin'Andriamanitra miantso ny valimbavaka miantso ny fanatrehan'Andriamanitra ary fitahina miamy fitahina fahasoavana makamy fahasoavana fandresena makamy fandresena tsy mety zany le hoe faly anao de andeha hisotro labiera faly anao de andeha hisotro toka faly anao de andeha hibalina hiaraka amin'ny namana faly anao de andeha apirafy faly anao de andeha hijangajanga netikely ny atao de andeha iliba ao anatina filana faly anao nahazo valimbavaka anao de hijery film zava-doza fa vetavetana sy adalana nde ho atao satria faly de anao arrozazy amina resaka adalana sy fa vetavetana sy falitona hatsokevitra zany raha misy faly ripiny malala ndana amidera satria mifideranao vao maika miantso fahasoavana miampy fahasoavana raha tianao zany tsy andalo olana mihitsy ny fiainanao tsy andriko tsara tsy andalo problema mavesatra mihitsy ianao ary problema tsy avahana de feno fiderana foana ny fiainana na eny ambony tomobile eny ambony moto atao trano rehefa tonga atao trano le fasony fiderana misy carte kely misy bluetooth ny telefoninao alefasy ny fiderana de raha Andriamanitra fa ho hitanao ny zavatra hitranga fa tena anao zavatra Andriamanitra iny fiainanao teboka voalohany zay rehefa faly de midera teboka faharoa rehefa ao anaty olana rehefa tena misy olana tsy voavahatsika ka tena mafy ary mavesatra misy karazana mpivavaka mako miteny an'ity vono ihany ora de fa nyloko efa mikorotana vono ihany zany kirahirana zany fa zay efa mikorotana nyloko ato tsisy andinian-javatra mihitsy raha nabavy tsy fanao zany ianao anaty mikorotatsainy mihitsy alefasy mafy ny radio sy ny hira aza mivaky loha izy za teto tamin'ny sabotsy tsy mila mivaky loha alefasy ny fiderana alefasy ny carte kely vono ny telefone fa tsy hoe manana aditsaina ianao manana olana ny lozambady ianao de eo anao te hisentosento izy ianao aleko mihitsy aloha misona ato de misentosentorery eto de mangingina eto de aleko mihitsy aloha mamoy fo zany ataonao zany fa zany atao fa amoy zampo ary eo anao de eritseritra ny fiarahana mivady zavatra nataonao de tsy napoziky mihitsy de mivady miantso areti-po zany ataonao zany miantso tension
miantso areti-po, miantso alahelo, miexcité fahatezerana, miexcité areti-po ianao dikan'izay. Fa raha tsatsanao napirafy ny vadinao, nijangajanga, ananan'olona troso ianao, mikorotana ambony ambany ny tokantranonao, tsisy zavatra mandeha mihitsy ny fiainanao. I Paoly Sisilasy teto amin'ny Tesan'ny Apôstôly 2:20 ity, te nogadraina tao amponja, nobolokiana hazo ny tongony sy ny tanany, nobolokiana hazo, naletika tary amin'ny hevitra lalina indrindra, ary efa niandry fahafatesana fotsiny sisa hoe miandry an'ireo fahafatesana ho tsarain'ireo ary ho faty reo. Ny tanany sy ny tongony nobolokiana hazo, izy ny tsy afaka nietsika fa ny vavany afaka ny teny, fa afaka ny teny. Ary no mamatonalina ozy voalazam-baiboly de nihira fiderana izy amin'ny rahalahy, ary nivavaka de nideratrin'Andriamanitra, ary nahenao zany daholo ny mpifatotra rehetra. Ka rehefa nidera izy de nietsika Andriamanitra, nisy oro-tany, nisokatra ny varavarany tranomaizina, tapaka ny sainina rehetrarehetra, tapaka ny rojo vy rehetra, tapaka ny bloky hazo, nanomboka ny sokatra ny varavarana, tonga ny fanafahana, tonga ny famonjena, tonga ny oro-tany. Ny fiderana de miantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Tadidio fa ahoana rehefa ao anaty olana ianao, mampirafy mivadinao, mamy mivadinao, ao atokantrano zany resako zany mamy mivadinao tokantrano, misy trosa ao atokantrano, bloke ny fiainanareo menakavy ao, misy tapakazo ao mivadinao mety mbola manompo sampy. Safia zany ny tokantranao zany misy fanatrehana demony ao daholo ny korotana, mamolava, ao ny loka, ao tokantranonao rehetrarehetra. Miangavenao ranambavy, raha ohatra ka mazaka ny vadinao de alefaso ny fiderana. Fa amin'ny fotoana izy lasa mandeha, lasa alefaso ny fiderana ao trano, ary alefaso mafy. Ny angaviko aminao zany de zao, aza mitanondrika rery ao an-trano anao zao ny mahazo mijaly ato. Roviana vao mbo hiratra amin'ny masoandro mpianako, aza mametra pantaninana zany hoe roviana vao amiratra ny andro mpianako, alefaso ny fiderana. Satria ao amin'ny tranonao io le misy trosa, misy alahelo, misy toka, misy rongony, fanatrehany devoly ao. Ka raha vao marre fiderana ny devoly, paritaka izy mivoaka. Rehefa tonga indray ny vadinao, mety miteny izy hoe vonoy ny hira, vonoy fa tsy olana, fa efa nisy fanatrehan'Andriamanitra teo. Lasa indray izy rapitso manana, alefaso indray ny hira. Fa ny hafarany io tsy mijanona ny devoly, tsy mijanona ao an-tranonareo ny devoly. Ny hafarany io iova ny vadinao ary alemy izy, alemy tanteraka ny demony ao anatiny, alemy amin'ny ditra, alemy amin'ny adalana, alemy amin'ny resaka fisotroana, ary anomboka iova izy. Noho izany tsy fanao ny taraindraina, misentosento, mandany fotoana amin'ny alahelo ato an-trano, indrisy izao ny anjarako, roviana vao mba hiposaka, any ka ny zava-doza indraindray de zao, reny le kihirahira mampisentosento reny aza indraindray no alefanao, reny le kihirahira mampisentosento miantso alahelo reny, roviana re ritina, zany ny hirahira ataonao. De reny le kihirahira le hoe mbola manino niposaka ny masoandro sy ny inona ny hirahira sasany le zao tontolo zao reo ka iambayamba reny le mbola ho avy ny anjaranao maninona. Tsy mila an'izany, tsy mila an'izany. Alefalefanao daholo ny fomba ny lehilahy manambola ny manambady ny mampirafy. Aiza miantso debony inge zany, miantso fampirafisana zany hiranao zany. Fiderana lefa. Rehefa mandeha fiderana io ohatranao, manomboka mitsoka daholo reo devoly miambinambina ny zoron'indrindrina efatra eo, manomboka mitsoka reo devoly ambaravarandreo. Ireo ny tompony lakatra ohatranao te, amin'ny valiny maraina mivadinao fa mialato mandeha miasa, amin'ny 5 izy ariva izy vao tonga. Raha ohatra izy ka ozy izy ianao izy nge pasteur tsy miasa tsony am'izao confinement zao fa any am'le vehivavy any, aleo izy andeha any. Anao rery ny lakao, alefaso ny hira. Alefaso ny hira, na anao rery ny lakao de alefaso ny hira. Alefaso ny fiderana, tovy mafy. Fa rehefa mandeha mafy ny hiranao, mandeha mafy tsara ny hiranao, miverina avy any izy. Manomboka tsy maintsy malemy izy fa jerenao tsara.
satria ao anatin'ny alohan'igny defa ire fiderana iny fanatrehan'Andriamanitra ny ao, fanatrehan'Andriamanitra ny ao, tonga fanatrehan'ny tompo, tonga fanatrehan'ny tompo. Izy miditra avy any miaraka amin'ny démoni keliny, miaraka amin'ny démoni keliny tsy nalala akory hoe efa nisy fanatrehan'Andriamanitra nanomboka valo hatramin'ny 10 ariva ngeo. Halleluja. Manomboka ho resy izy, manomboka ho resy izy. Mety mbola manakorotana aloha izy any amboalohany, manakorotana izy amin'ny faharoa fa alefasy foana zany torohevitro zany, alefasy foana ary aza mitady azy mba mijanona mory dada atao trano ato fa ianao de mivoaka foana voatran'ireny misy tsilo reny hinanao aza miteny an'izay fa alao izy andeha any, izy mijanonao ary manakorotana anao ny ataony, manome alao ny ataony ka avelao izy andeha any. Ataovy aloha izy isiny fanatrehan'Andriamanitra ao tranonareo. Manomboka avy any izy any sy ny démoni ho faizin'Andriamanitra any izy, ho vangin'Andriamanitra any izy, ary ny afarany izy andadilady tsy ho ela. Zany ane izy io raha lasena bavy a. Ary na de io trosanao io zavatra mahazo anao io alahelonao io misinda ho azy io ary matanjaka ho azy ianao fa alefasao fiderana, alefasao atao trano ato. Raha afaka mandihy de mandihy, raha tsy afaka mandihy de zay hira tokony alefa alefaso. Fa rehefa fantatro fotsiny hoe mamelombelona ny ara-pananao de alefaso hira mamelombelona rehetrarehetra. Reny hirany rojony avo, ry hira ZNTF, ry Antsan Kristy, ry iza daholo reny ry Jarasolony bebe, ry Joseph Daf, ry iza daholo TDL. Alefaso daholo reny ry hira Jesosy mamonjy FJKM zay hainao. Ry Jarakota alefaso daholo reny hira rehetrarehetra eny. Ataovy zay mamelombeloma ny ara-panahy. Fa aza miandro fotsiny hoe eo de niasa sasa mako de zany ny fanao. Vonoy ihany mihitsy aloha radio io aloha fa de tena korotana mihitsy ny lohako. Fa vonoina tanginina fiderana ranabavy a. Aza mihainy korotan-do zany anao. Aza mihainy korotan-do zany. Inona ny vitanao eo inona. Fa fiderana le fasa ampilamina zavatra rehetra. Fa afietsen'ny devoly zany. De zany devoly tena fietsy vonoy mihitsy aloha ny fiderana, vonoy ny télé, vonoy ny toroteny, vonoy ny ihany mba ampilamitsaina, ampilamitsaina amin'inona. Vao maika mikorotany ambony fandrina ny lohanao. Ianao le miteny anao hoe aleo ilamina mihitsy aloha ilamina inona fa te hiady-tsaina mihitsy anao eo, te hisentosento mihitsy anao hoe tena mafy mahazo ao, tena zava-dozy ty mahazo ao, tena tsy mila an'izany fa raha tianao ilamina ingany io, fiderana alefa. Ny fiderana de miantso valim-bavaka. Miantso valim-bavaka amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ary io olana tsy mety mivaha io, nareo tsy mihinan-kanina atao trano ato, aza varina mijery vilany tsisy ninina. Na manko tsika miditra an-dakozy io foana nefa an-dakozy olona tsisy ninina. Ary fiderana alefa andana mihira fa ho hitanao ianao ve tsy mihiny fahagagana e. Nanantsika iza ndray reny lanampy atsika, iza ndray reny resahany andeha angataka iza ndray re tena mba mila an'izao ndray re, tsy mila an'izany raha lasana vavy malalako azafady a. Ndana alefaso fiderana fa hitanao zany fahagagana zany. Misy natao hoe fahagagana zay miaina an'izany andro manalina. Ao anatin'ny baiboly ray manontolo io zavatra sain'Andriamanitra ataony olona de fiderana. Ambadiky ny fideran'Andriamanitra mihetsika. Nirodana ny mandany Jeriko tao ambadiky ny hika mafy sy ny fiderana nataony zanak'Israely. I Josafata rehefa niatsika an'ireo fahavalony, fahavalo firenena anaky 5 sa anaky 7 ndray niady an'i Josafata rery. Niany sekre an'i Josafata de niantso choral, andao anao hiritsika andao hira ny choral, ny hira ny choral ny savoritaka am'izay ny fahavalony niady atrano, niady atrano. Hitanao reo olona manenjika anao be da be reo ranabavy. Manenjika anao zobavinao, manenjika anao pretapoanao, manenjika anao ny rafozanao, manenjika anao le mivavaka daholo ny mpanompo sampy, manodidina atram'izay mivavahanao zay lasa miombola ny olona rehetra hiady aminao rery. Manenjika anao ny any am-piasana, avy anao anenjika daholo fa andana mideran'ny tompo. Alefasy ny fiderana fa reo avanao manenjika anao reo manodidina anao mpamosavy sy mpanompo sampy manodidina anao reo le miady aminao reo, hiady atrano reo, jerenareo tsara. Le zobavinao ray hiady amin'ny zodanao atsy, le rahalanao ara-panambadiny iny hiady amin'le zodanao kiray atsy. Raha vao reo ny ifanandrina aminao, fiderana alefa misavoritaka ho azy reo. Resy ho azy reo mpamosavy reo. Noho izany tsy azo atao le malemilemy. Hoe iainy problème eo anao de isaintsaina problème eo de andanjalanja problème eo de aiza reny tany alehako, maraina mandra-parivo ny andro anao mamaitra pantanina aiza ny tany alehako. Inona reny ataoko, alefasy ny fiderana de hisokatra ho azy ny sainao. Misokatra ho azy ny sainao. De hisy lalana nosokafany tompo anao azy eo.
fazalany fotoana mbo fandrina ahoana reny ataoko de mivoaka kely ny trano de mba vady eo de eo mba vady eo miaino eny miaraka amikaso bosy iarigny de ahoana ry zala ahoana ly ty ahoana tsisy ninina tsisy ninina de miditra any trano ndray de le miditra kely ndray de eo mba vady eo ndray de mangarangarany eo mbaravara kely eo de fa inona ary ty rahala ale fasy ny fiderana de hitanao fa mahita tao ianao manomboka eo isokatra ny lalana ho anao io zavatra tsy voalohanao ho fatrany tsy voaloha io misokatra io reo problema retsaritra eo miva io alefasy ny fiderana farany ny ilana fiderana de zao raha marary anao raha marary anao be da be ny aretina am'izao vanim-potoana ianatsika zao tsy voatera metra tanana ianao mifalifaly miravoravo am Jehovah de raha ny tompo ho sitrina ho azy ny aretinao ianao raha tsy afaka misoka bava be hitanareo ry havana malala io havanao marary andombo fandrino indrindra izy tsy mahita tory amin'ny alina tsy mahita tory alefaso ny hira fa matoro azy io alefaso ny hira amin'ny olona tsy mahita tory io fa matoro azy io zany izy io alefaso ny fiderana nandray mako tsika hoe atao amin'ny hôpitaly marary izy fa azasina zava-maneno fa marary izy raha nabavy adiso zany raha ohatra ka vaovao politika aza atao ianony vao mainka mikorotana ny lohany raha leky hirahira vetavetireny aza atao ianony aja pio any raha resaka kilalao na zava-rotrany ny hitany amin'ny tele na fikily majanony pio fa raha fiderana alefaso fa ho sitrany io ampeno hira fiderana milamindamina amin'ny marary ampeno hira fiderana milamindamina tsara eo ataovy rehany tsara eo am'le zakany tsy atao mora kely tsy atao mafy be koa hoe za tsy miteny andana manofa sonao fa ataovy am'le mba zakany tsara mafimafy tsara tonotony lefitrano reny fa tonga de sitranao sitrany raha lasena bavy satria ny aretina mampandositra virus ny azavady ny fiderana mampandositra aretina mampandositra virus ny fiderana mampandositra microba mampandositra tazo efasy ny fiderana atao tokatrano ato raha marary ny zanakao nandray manko atsika le anio le efa ety seromy efa mipetaka etsy arina de ohatrany hoe avavy anao angingina rery ato amin'ny hôpitaly ato vao mainka lasa say ny olona marary io de rierakeo izy fa alefaso reny mba fiderana ainy reny alefaso reny mba miery miverimberina kely ao an-tsainao alefaso ny toroteny alefaso ny vavaka alefaso ny nino izy ty izy toroteny sy fampianarana fa ho hitanao fa matanjaka tsy oely izy io zany retsaretra zany angere olona sambatra anao mianao n'ty fandarany ty fa zany nisany sekrea mampatanjaka ny finoana miantso ny fanatrehan Jesosy Kristy tompo ny fiderana ka nany amin'ny hôpitaly anao na ty amin'ny klinika na tatokatrano ato ka mararirary aza miaino aretina aza miaino aretina raha ohatra anao ka manaikitra be mivavony manaikitra be de le hira mietsiketsika alefa le hira mietsiketsika Joseph tafsiryandre be da be mietsiketsika fa sitranao azy io aretim-bavony fa jerevo nge alefaso manaraha mange tsika mako re olona tsika ny amin'ny olona mako ho an'ny olona tsy mivavaka nge tsy mitombony zany resako zany ho an'ny olona tsy mivavaka nge lazay mirediredy eto tonga nde ty pasteur avadio any ty pasteur mirediredy ty ary raha misy olona tsy mivavaka tonga aminao de ho anaovany anina anao nganareo miaino an'io pasteur io nge etrany tsy hita ireo ve tsy sekitra io atsatsony eo anao raha olona tsy mivavaka fa ianao malala zo zavatra resako zao hoe marina de alefaso ianao mitady fanasitranana mitady fahagagana mitady fanafahana alefaso ny fiderana io avanao any amin'ny hôpitaly io fianakavianareo marary mitondra radio kely izy anina kely de ataovy andompandrinanao ny hira alefaso ianao ty ampiasana ty ety mpivarotana alefaso ny fiderana mafinaritra angery avana maraina mandraparivony andro anao ohatra eo an-tsena sady mivarotra épicerie no inona ny anareo sady mihira fiderana ihany anaovana any ay le amin'ny any 25 000 sady mihira ihany vao misy fotoana kely mihira alefaso ange fa andeha ny-tsena anao hoe miantso client zany na iza ry havana alefaso ny fiderana aza vela iato maraina mandraparivony andro ny fiderana ary raha mbola aza tokoa raha mahazaka anao amin'ny alina mandraparainy andro ny alo tiako zany ny ary havana malala ny tena tiako zany tena ny amezaka mihitsy hoe ny teleako alefa mandraparainy andro ny andrandray ny teleako za moa mahazaka fa ny akonana andrandray ny tsy mahazaka mafinaritra na matory be ohatry ny ahoana ary amesona alefako ny teleako
tsotra be ny antony na tsy mijery an'io ary ilain'ny efitranoko misy fiderana ilain'ny chambrako ilaina misy fiderana oatraniko zany ange le secret zana tsy miaino azy amin'ny alina ny any telefoniko rehefa tsy mandeha ny tele de ny telefoniko no alefako ka na miesonary aho tsy rarahako tsy maninona fa ny fiderana alefa ianako za nga miaino an'io fa tsy ny Andriamanitra za mila ny fanatrean'Andriamanitra eo anilako de ny telefoniko no alefako ny hira alefako moramora enoko hira enoko fitoroteny rehetrarehetra tsotra be le izy ry havana mila ny fanatrean'Andriamanitra ny fiainatsika amin'ny alina amin'ny maraina amin'ny atoandro zany anisan'ny secret ary de ho hitanao fa rehefa eo fanatrean'Andriamanitra mety daholo zay atao sitrana amin'ny marary manandraha mangeo ahitanao zany teniko zany io marary eo akaikinao io nareo menakavy tsy eo fa fiderana alefa fa ho hitanao fa velona io ary sitrana tsy elo io ho afaka io ka mino fa zany fampianarana androany zany ndray dia anovan'ny fijeritsika anovan'ny hevitritsika anovan'ny tontolotsika ary anova zavatra be dabe eo amin'ny fiainatsika ny tompo any hitatsika raha tsoloko ny fampianarana androany de ndresaka anareo momba ny fiderana hoe rovina ny tokony hidera rovina ny tokony hira ary rehefa tsy afaka mihira inona ny tokony atao fa dia voaraitsika zay hotahin'Andriamanitra tsika ry avako malalako amin'ny tompo samy mahery aza misy mangatsitsika aza misy matoritory de reo ny tompo anatin'izao confinement zao atatrano ato inona mono mba miangavy anareo ajanony ty vaovao mampivadika ato doanareo menakavy eto te na vaovao politika io na doninino na donaninona na ino na izany invité-n'izy za miangavy anao alefasony fiderana alefasony toroteny io rehefa tsy zakanao no miaino an'le zao ndray marary zao ndray maty de ajanony azafady aza mijery fa fiderana alefa rehefa tsy zakanao fa tsy io mampimenimenina anao ny tombo be ndray Andriamanitra fa inona re Andriamanitra ty mahoana mety ho faty eto tsika menaka voripaka inona zany teninao zany miantso inona zany grave zany isaka miteny grave zany rehefa tsy zakanao no miaino an'io ajanony solohira avadio CD avadio fiderana Andriamanitra de am'izay milamina sainao misy fotoana vonoiny telefona alefasony fiderana ilamina ho azy ny trosa aza miasa loha am'leo tonga eo ny tompotrano mahay fahagagana rangany Andriamanitra tsisy antony vavahatsika amin'io raha tsy mahavita fahagagana io mandoho fatranao Andriamanitra hopen'Andriamanitra problème manao rehetra fa alefasony ataovy fotsiny zay asain'Andriamanitra ataonao ataovy zay asain'Andriamanitra ataonao de ho hitanao ny andaminan'Andriamanitra ny toy andretrarehetra ajanony ny fijerena film mandany andro tsy mitondra soa anao io firitona nijerena film anao zay tsy mampiova ninina ny fiainanao akory iny andaninao fotoana eo ajanony mihira zao tontolo zao makarary fo io de raha ny tompo miantso anao arao zany teny zany fa ho hitanao am'izao crise am'izao confinement am'izao problème lalova zao tontolo zao lalovan'ny Madagasikara ianao iavaka anao mpandresy anao iova ny tantaranao iova ny zavatra rehetra ianao no anisan'ny vehivavy hotahin'Andriamanitra ary anokafan'Andriamanitra lalana ianao rahalahy ao anatin'ity confinement ty raha hoarahanao zany teny toroteny zareko aminao zany samy hotahin'ny tompo ndo hivavaka tsika misaotra indrina raiky no fahasoavanao sy ny fitahinao mino tompo fa zany toroteny sy fampianarana zany de anovanay indray androany anovan'ny fiainanay sy ny fomba fijerinay ary ampiova tanteraka andreo problème adi-tsaina aretina karazany zavatra misy ninina de iova daholo zany tompo malalako manatena fa zay tsara riavina ianao zao fandarana zao koa dia andray zavatra avy aminao hitra anatin'ny tontolo ny fiderana zay mba isy fanatrehanao ny tokantranonay ny akonanay ny momba anay rehetra dia mba isy ny fanatrehanao misaotra indrindra raiky amin'ny anaranao Jesosy amen ny tombo retatsika zavatra anankitelo no resako tapinao teo de reo ny tompo raha faly ianao de reo ny tompo raha nandray valim-bavaka de reo ny tompo raha nandray fahasoavana faharoa de reo ny tompo raha ao anaty ady de reo ny tompo raha ao anaty olana fatelo de raha ho Andriamanitra raha ao anaty aretina ome voninahitra izy raha ao anaty tsy fahasalamana iovan'ny atmosferanao rehefa vitanao zany veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io fatotra
ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tantely izy mba asitra.